tena katoa izay tenina Jesosy Kristy izay nivokatra azo tamin'izay a fankatoavana an' Jesosy Kristy izay dia inona dia nahazahoany hazan-drano ary sambo kely anankiroa ihany koa no nanampy nanasivana izay hazan-drano izay azo teo izay ho antsika ary a dia afa-malala ao amin'ny tombo marobe tokoa ny vokatsoa ny fanekena izay teny Jesosy Kristy izay ao amin'ny soratra masina raha santionany ihany no jerentsika ohatra hoe haitsika sekoly anahary tsara reto ilay boka teo sikana raha niseho tamin'ny mpisorona boka teo sikana niseho tamin'ny mpisorona izany boka zany a dia tsy azo mifangarongaro amin'ny fiarahamonina kanefa tamin'ny fotoana io dia nasainy Jesosy Kristy niseho tamin'ny mpisorona izy zavatra tsy azo atao mihitsy zany satria raha vao ohatra hoe ny boka no miakatra tanàna dia hitsofana sifle tamin'izay fotoana izay hoe maloto dia mandositra daholo ny olona raha vao maheno an'izany eto zany anankiray santionana iny hoe na dia tsy tokony lalàny fiarahamonina ary hoe boka andeha any amin'ny mpanoratan-dalàna zany dia nandeha ilay boka sitrana tokoa izy fahombiazan'izay dia anankiray ihany koa ny hazan-drano anankiroa sy ny mofodimy hazan-drano roa mofodimy io zany dia tena anankiray anisany hoe sarotra koa satria tany hevitra no nisy an'ilay vahoaka marobe tamin'izany fotoana izany dia na ny mpianatra Jesosy Kristy tamin'izay fotoana izay dia naninona ahoana moa Jesosy no ahitantsika hanina ankisana an'ireto vahoaka marobe reto aiza no ahitantsika hanina amin'izany rehetrarehetra zany dia tamin'izay fotoana izay moa Jesosy dia niteny apiditra izy ny olona tokotoko zany dia inona ny any aminareo dia io zany no tany hazan-drano roa sy mofodimy dia nahavoky ilanelabelabe zavatra anankiray tsy ao anatin'ny hoe eritreretin'ny saintsika ihany koa izay zavatra izay ireo ihany no santionany fa mino fa betsaka ny haitsika ary eo amin'ny fiainantsika dia raha ho antsika eto ambora zany dia tena mieritreritra sika roa zao dia tena miantsaina mihitsy eritreritra fa ahoana fa maninona zany hoe satria tsy ao anatintsika mihitsy hoe izao toery zavatra izao no hitranga amintsika tsirairay avy kanefa mampahery antsika hatrany amin'izay rehetrarehetra izay fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ihany koa tadio fa Jesosy Kristy ry havana dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay hitantsika ireo fahagagana ireo izay nataony teo amin'ny fiainantsika ary mbola afaka maneho zany fahagagana zany izy amin'izao fotoana izao tsy misy tamin'izany ihany ange tamin'ny Jesosy le tia tany ihany ange no nanaovan'izay fa Jesosy efa niteny hoe izay mino aho izy dia hanao ny asa mihoatra n'izany ka isika ireto no fiangonana tempolin'Andriamanitra satria rehefa natao batisa itsika nandray ny fanamasina dia tempoly ny fanamasina koa hitsangana ry havana aza kivy mety ketraka amin'izay toe-javatra miseho ny fiainantsika fa ekeo fa izao ny fandaharan'Andriamanitra ekeo izay rehetrarehetra izay fa ny finoana izay ao anatintsika dia raisitsika amin'ny tenin'Andriamanitra ary izay ilay fa hoe tsy maintsy miaino anytombo isika ao anatin'ny fitenin'Andriamanitra no andraisantsika izay hafana izay ka misy ny fotoana izay ataontsika ny tokantrano